fahavalo amby roapolo indray sika amin'ity androany ity ao anatin'ny efapolo andro fiaram-bavaka. Efa ny sasantsika mihoatra ny fotoana izay niarahantsika teto inonay fa nitondra fiovana teo amin'ny fivavahanao ny zavatra izay narahanao nandritra izay fotoana izay. Mialohany hanomboantsika amin'ity androany ity dia andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, fisaorana trano no atolotray anao satria lehibe loatra ary tsy takatry ny sainay fitantananao anay. Apetraka eo an-tananao izao fotoana izao ary irina indrindra ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy mba handraisanay ny tianao ambara aminay indray amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohahevitra izay tiniantsika indray zany dia hoe mandeha araka ny fanahy. Mandeha araka ny fanahy. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza ny mahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Korintianina 2:5-10. Misy dikateny hafa indray zany izay vakintsika ireto. Fa dikateny hafa fa afaka mitsara ny zavatra rehetra ny olona manana ny fanan'Andriamanitra kanefa tsy azon'ny olona tsaraina. Fa hoy ny soratra masina hoe iza moa no mahafantatra ny fisainan'ny Tompo ka ho afaka n'olo-tsaina azy? Fa izahay kosa dia manana ny fisainan'ny Kristy. Dikateny 10 zany no nivakina tamintsika teo. Rehefa ny fanahy masina no mifehy tanteraka ny fisainan'ny olona dia ahatonga azy ho ara-panahy izany. Ireo izany no ambara fa tena kristianina marina, antsoina hoe ara-panahy na araka ny fanahy izy ireo satria feno ny fanahy masina. Ny fifandraisana amin'ny fanahy masina ihany no masotsivana ilaina eto, ilazana ilay hoe olona ara-panahy. Ny fifandraisana amin'ny fanahy masina ihany koa no masotsivana ilaina eto ilazana ilay olona hoe ara-panahy. Manana fifandraisana tsara sy mitombo amin'ny fanahy masina izy. I Jesosy no ivy ny fiainana io. Indraindray ihany koa isika dia milaza fa manjaka ao am-pontsika Jesosy. Nanoka tena tanteraka ho an'i Jesosy ilay olona ara-panahy ary amin'ny ankapobeny dia hamafisiny isan'andro izany amin'ny alalan'ny fampileferana ny tenany eo amin'i Jesosy isa maraina amin'ny maha izy azy sy izay ananany rehetra. Ao amin'ilay afatra ho an'ny fiangonan'ny Laodikia, io kristiana io no antsoina hoe mafana. Ao amin'ilay fanoharana momba an'ireo virjinina 10 dia izy no antsoina hoe endry. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy any lalàna satria ny nofo no mahalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarina ilay lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Izay ny ambaran'ny Romana 9:1-5 averiko ndray mandeha. Ny amin'izany dia tsy misy
fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy no lalàn'ny fanahinaina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vita an'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka nendriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarina ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Andeha andinika lalina ny tenanao ianao avy amin'ny alalan'izany taridalana izany ka isaintsaina lalina ka mandritra n'ity feokira ity no anatanterana izany ary eo amin'izay dia iroso ho amin'ny famalinan'ny fanontaniana ho fandraisana fanapa-kevitra. Fanontaniana voalohany izay apetraka aminao dia hoe aiza ny sokajy misy anao? Kristiana ranofo sa kristiana ara-panahy? Aiza ny sokajy misy anao? Kristiana ranofo sa kristiana ara-panahy? Ny fanontaniana faharoa, ahoana ny fomba hanavahana azy roa ireo? Dia ilay hoe kristiana ranofo sy ara-panahy. Ahoana ny fomba hanavahana azy roa ireo? Rehefa mandinika ny lohahevitra ary mamaly ny fanontaniana napetraka mahakasika an'izay dia hanazava amin'ny sainanao ny fanahy masina ary hanampy anao iroso amin'ny fanapa-kevitra amin'ny famalinao ny fanontaniana inona no tokony ho atao. Rehefa manazava tsara amin'ny sainanao ny fanahy masina dia hazava aminao ny fanapa-kevitra zaraisana ary ho hitanao ny hamaliana ny teny hoe inona no tokony ho atao. Ary rehefa fantatrao izay dia iainao avy hatrany angatao ny fanahy hanampy anao hiatrika amin'ny fizadrana satria tsy maintsy misy fiaikana atrehanao amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana izay atao ary ny fanahy no ampahery anao hijoronao amin'izay fanapa-kevitra izay. Manasanao indray hanodrika aloha no fa hivavaka isika. Ampianary tokoa izay Jesosy mba handeha araka ny fanahy. Ka mitalao an'ilay hery ny fanahy hiasa ao anatinay. Amin'ny hery anay ahafahanay mijoro vavolombelona ka tsy ho voareborebo ny fitaka ty tontolo ity. Fa na inona na inona te-javatra sarotra, na inona fakapanahatrehana dia tsy ho laviny izany fa hijoro mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanonona ny vavaka. Amen.